Boky iray izay mirakitra ny tantaran'ny Mahajanga, boky iray izay ahitana ny soratanan'ireo olo-malaza, filoham-pirenena sy olo-manan-kaja nandalo teto amin'ny faritantsika. Io no boky volamena amin'ny kominin'ny Mahajanga voalohany. Efa hatramin'ny taona 8 sy 700 no nisiany boky io, ary ny gouvernoura Léon Kaila no tompo-kevitra tamin'ny namoronana azy. Voarakitra ato amin'ity boky ity zany a, reo zava-niseho ny tranga nandritry ny vanim-potoana talohany nazahoantsika ny fahaleovaotena ary tateorina mandraky androany resantsika ity zany. Reo le olona nitondra ny sesisesy teto amin'ny commune urbaine Mahajanga zany a, dia voasoratra ato anatin'ity livre d'or ity. Misy ihany koa reo olo manan-kaja, mpitondra fanjakana, président, ambassadeur sy ny sisa, izay nandalo teto an-tampon Mahajanga zany a, dia misoratra ato anatin'ity livre d'or ity. Ohatra zao tany amin'ny taona 737 zay dia ny gouverneur ny général Madagascar français tam'izay zany no nanoratra nametraka zany reo mba fahitany ny tanànan'ny Mahajanga, indrindra moa zany mametraka hafatra ho an'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany. Tamin'ny taona 1770 dia nandalo teto Mahajanga i Andriamatoa François Mitterrand, izay mbola tsy filoham-pirenena frantsay izy tamin'izay nefany dia fahita ato koa zany ny soratra sy ny soniany. Toy izany koa roa taona totorinan'izay zany tamin'ny taona 1770 dia nandalo teto koa Andriamatoa Général de Gaulle, izay mbola tsy filoham-pirenena frantsay koa izy tamin'izany fotoana zany. Hita anatin'ity livre d'or ity koa zany ny vaninandro nanaovana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy zany ty hôtel de ville ty tany amin'ny taona 1970. Hita tokoa ny olona izay natao mariage voalohany tato amin'ity hôtel de ville ty zany tany amin'ny taona 1970. Ary zany dia tsy voarakitra ara-tsary, zany hoe misy sary koa zany amin'ireo zavatra voalaza ireo. Zany hoe tiako tenenina zany dia zao hoe talohany nazahoantsika ny fahaleovatena dia efa voarakitra tsoratra izay atsara ato zany rehetrarehetra zany ary hita ato koa ary misongadina ato anatin'ity livre d'or ity zany tamin'ny 6 jolay taona 1970 ny nandalovan'ny filoha général de Gaulle niaraka tamin'ny président filoha Philibert Tsiranana. Efa ela dia ela izy ity araka ny voalaza toy tany amin'ny taona 770 fa dia hitantsika amin'ny sary zao fa dia mbola voatahiry zany le livre d'or ary izy koa tsy tamin'izany zany tena hoe livre d'or zany dia tsy zavatra moramora simba fa tena zavatra tena misongadinina amin'ny tantaran'ny Mahajanga zany ny fisian'ny livre d'or. Zany hoe tiako tenenina zany dia zao taorinan'ny fahaleovatena ny makaty zany dia mbola voarakitra tsoratra tokoa reo tondra teto a Madagasikara, ny filohan'ny republika zany ireo olo manan-kaja na ministre izy na ohatr'izay nandalo teto ireo filoha avy any ivelany ankoatra Madagasikara, ireo filoha afrikanina hatrany Eropa sy ireo masovo zany izay mandalo eto dia misoratra ato anatin'ity livre d'or ty avokoa. 70 cm ny lavan'ity boky volamena ity, 30 cm ny sakany ary 5.0 cm ny avony. Mahatratra 5 kilao kosa ny lanjany. Eo amin'ny 300 pejy eo ity boky volamena ity ary ny atsasak'izay ihany no efa misy soratra amin'izao fotoana izao. Nandritra izay 1 amby 70 taona nisiany ity boky volamena ity izay.